Izay ny eo amin'ny baolina kitra iny fa iverina eto Analamanga antsika hiatrika ny fidinina ny tompon-dakan'ny ligy Analamanga sokajy division voalohany lalao roa tsaina tetsy mikanjaben'ny masina tamin'ity androany ity dia ny arahantsika ny fanadihadiana dia ny feonan'ny ELGECO Plus sy ny USK foot nivoaka nandresy tamin'ny isa roa ohatra teto ny ELGECO Plus. Raha tsy misy ny fiovana dia Niakatra eo amin'ny laharana faharoa vonjimaika ny ekipan'ny ELGECO Plus manao akanjo volomboasary rehefa nandresy ny ekipan'ny commune Antananarivo renivohitra io tolakandro io tetsy Mahamasina. Resin'ny ELGECO tamin'ny isa mazava roa ohatra teto ny USK foot manao akanjo fotsy. Tao anatin'ny 12 minitra ny fidirana voalohany dia nanindry mafy ny ELGECO ka nahatafiditra baolina iray. Tarika tamin'ny isa ray ohatra izy ireo teo. Nanomboka teo dia niezaka namaly fanafiana ny USK foot saingy tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Tsara ny fiarovatena ho an'ny ELGECO. Tany amin'ny minitra vitsivitsy tsy hifarana amin'ny fizaram-potoana voalohany dia mbola natafiditra baolina indray ny ELGECO roa ohatra ny isa teo izay io isio ny nentin'ny rotota ny ala sasatra. Teo amin'ny fidirana faharoa dia nanindry mafy ny USK foot saingy tsy nentina tafiditra baolina mihitsy. Nahay ny ary ny tombonisa azo ny teto ny ELGECO tsy nisy intsony arak'izany ny baolina maty teo amin'ny fidirana faharoa nivoaka mpandresy tamin'ny isa roa ohatra ny ELGECO. Teo amin'ny lalao voalohany tetsy Mahamasina ihany dia ny Kosfa nandresy roa iray ny Tana formation.